raha ny zava-misy any anivon'ny anjerimanontolo kosa no asiteny eny akato zany no tanterana androany ny fifidianana ny filohan'ny université vaovao sy ny mpikambana ao anatin'ny filan-kevim-pitantanana ao anatin'ny université Antananarivo rehefa nisy moa ny fandresen-dahatra samihafa dia natao tamin'ity androandroany ity zany ny fifidianana arahantsika tahaka izao manaraka izao ny fanampim-baovao nangonina manodidina izay. Miisa efatra ireo nilatsaka ho vidian'ny filohan'ny université eto Antananarivo izay nahitana ny filoha teo aloha ny professeur Panjara Manuel, ny professeur Pierre Hervé Ravelonarivo, ny professeur Ajanirina Rakotomanana ary Mamy Ravelomanana. Navitrika ireo mpifidy izay nahitana mpampianatra miisa 570 sy 500. Ny professeur Panjara Manuel ary Mamy Ravelomanana no nitarika vonjimaiky tokony ho tamin'ny 4 hariva teo. Eto tamin'ity toerana moa zany dia ny toeram-pifidianana ny sokajy ny présidence université. Ny fidin'ny mpiasa eto zany sy ny mpampianatra dia ny filoha izay ho filohan'ny université sy izay ho solon-tenan'ny mpandara ao amin'ny filan-kevim-pitantanan'ny université. Ka ny mpifidy eto amin'ity toeram-pifidianana ity zany dia misy 570 sy 500 ary amin'izao retenenantsika izao efa natratra 500 sy 400 mifidy tonga tanatratra-bata. Mizotra tsaka sy andava ny fifidianana, misokatra ny birao fantatsaham-bato zany nanomboka tamin'ny 8 ora maraina ka hatramin'ny 3 ora tolakandro. Raha koa moa mbola misy milahatra zany aorinany amin'ny 3 ora tolakandro dia rehefa tapitra ny filarana mitsahatra ny fantatsaham-bato tamin'ity toerana ity. Marihana fa dia mavitrika tokoa ny mpifidy tsy misy ny olona momba na araka ny fanomanan'ny komite azy zany ny fifidianana. Raha ho an'ny fifidianana eo anivon'ny FLSS na ny faculté des lettres et des sciences humaines iray eo amin'ny établissement fito dia mahatratra 420 ny mpifidy. Mahatratra 2 ny mpifaninana ao amin'ny président collège des enseignants ary 2 ihany koa ny mpifaninana ao amin'ny doyen. Ireo mpampianatra raikitra voarakitra ao anatin'ilay mpifidianana no mandray anjara. Mankany FLSS dia toy ny kany établissement rehetrarehetra eto amin'ny université Antananarivo dia mifidy ireo izay tompona andraikitra ity amin'ny université. Anisan'izany zany ny président de l'université dia ny membre en conseil d'administration dia ny responsable en domaine na hoe doyen taloha zany dia ny zay zany aloha zany. Tsy nisy kosa ny fanankanana nataon'ireo mpampianatra avy any amin'ny université polytechnique Votovorona izay mandray anjara ihany koa amin'ny fifidianana. Hitantana ny université mandritra ny 3 taona izay filoha vaovao lany eo sy ny mpikambana amin'ny filan-kevim-pitantanana lany.